Nanamarika moa ny sekretary jeneraly ny fampianarana fa ny andro ny 18 ny volana oktobra izao izay fotoana nandanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany dia efa nambara fa andro tsy fiasana fa andraisan-karama. Araka izany dia tsy mianatra ihany koa ny mpianatra manerana ny tamin'ny Repoblikan'i Madagasikara amin'io andro io. Fa mpianatra miisa 5telopolo avy amin'ny sekoly ambaratonga fototra AINA VAO teny Avaratr'Ankatso kosa no nahazo fitaovam-pianarana tamin'ny Fondation Telma androany. Sekoly iray mampianatra ireo ankizy sahirana sy kamboty avy amin'ny fokontany manodidina ity sekoly ity. Anampin'ireo ankizy sahirana ao amin'ny sekoly ambaratonga fototra ao amin'ny AINA VAO Avaratr'Ankatso eo amin'ny fampianarana dia nizara fitaovam-pianarana ho azy ireo na avy amin'ny Fondation Telma, kitapo, stylo, gomme, cahier ary crayon de couleur. Saika ireo fitaovana ampiasain'ireo mpianatra no nomen'ireo mpianatra. Mba hanampiana azy ireo eo amin'ny fitaovana ampiasainy mandritra ny taom-pianarana vaovao. Fanomezana izay nataon'ny Telma toko an'ny ankizy eto amin'ny école AINA VAO Association ny fifaliana lehibe ao anay ny nafahan'izy ireo zany nanome mba fanomezana izay noentiny ary misy efa hitondra voka-tsoa lehibe eto amin'ny école AINA VAO ny fanomezana izay nentiny izy ireo ary mpandrofo misy hatrany ny fahaizana ampahalalana izay ratovana ankizy eto aminay. Ny mpianatra atao aminay tokoa dia 5telopolo. Ny fiavian'izy ireo zany dia avy amina quartier efatra, quartier 5 Avaratr'Ankatso, Ambokandrona, dia Anala Ranvory, dia Ankatso, dia Antsamana. Efa nanomboka ny taona 14 no nizara fitaovam-pianarana indrindra ho andreo sahirana ny Fondation Telma. Ko an'ity taom-pianarana vaovao ity dia efa nanomboka ny volana oktobra teo no nizary izany izy ireo. Fondation Telma zany amin'ity taom-pianarana vaovao ity dia manao an'ilay distribution na kit scolaire fanao any Sekoly. Niova kely tamin'ity 3000 kit scolaire no zarainay amin'ity taom-pianarana ity. Hitanay zany fa tena mila bebe kokoa ny ankizy malagasy, mila kit scolaire bebe kokoa amin'ity taona ity. Taona 2012 nanao izay tany Morondava Kosy tany Majunga sy Tamatave tamin'ity taom-pianarana ity dia nakany Kazo be, nakany Androany dia telo ambin'ny folo ny centre Sekoly privé tetezinay am'ity. Sekoly iray manampy ireo sahirana ny AINA VAO manodidina amin'ny valonjato ka hatramin'ny 3,000 ariary ny sanam-pianarana. Misy amin'ireo ankizy ihany koa ny tsy mandoa izany. Ny taona 2020 no nanangana ny fikambanana ny sekoly. Izany dia noho ny fahatsapahan'izy ireo fa tsy ampy ny sekoly tamin'ny faritra iny. 9 mianadahy ireo mpampianatra ao amin'ny sekoly ka ny 5 amin'izy ireo no manana famatsiana avy amin'ny fanjakana.